Tolorana ny araby anao tompoky lasy tovavy manaraka hatrany ny fahita lavitra matv amin'izao fotoana izao. Arabaina ihany koa anao tonga sondreto amin'ny vaovaon'ny fahita lavitra. Isongadina ao anatin'izao vaovao antsaritsika izao ary ny mahakasika indrindra ny tontolon'ny politika, indrindra ny mahakasika ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna tsy mpanolotsaina izay tokony ho tontosaina raha ny vinavina ny fitondram-panjakana amin'ny faharaiky amin'ny telopolo ny volana Jolay ho avy izao. Ampanajana araka izany no anasana anao anaraka hatramin'ny farany ireo vaovao izay voaray ny mpanao gazety rehetra amin'ity androany ity. Eo amin'izay lafy ny fividianana azy avy hatrany ary isan-tarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Androany no nifarana tamin'ny fomba ofisialy ny fandraisana ny antota taratasy filatsahako vidiana ho ben'ny tanàna. Fantatra avokoa androany ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Listrana kandida folo no nametraka ny antota taratasy filatsahako vidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eto Antananarivo renivohitra. Ny fito dia avy amin'ny tsy miankina avokoa. Anisan'izany Erinjaka Andry Ranevo na i Andry Concept avy amin'ny fikambanana stand-up Tana, Lalatina Rakotondrazafy avy amin'ny tsy miankina Freedom, Lalatina Ravololomanana avy amin'ny tsy miankina Panohitra, Ery Rafalimanana avy amin'ny fikambanana Iarivo Mitambatra, ary Lala Ramanantsoa fikambanana Madavision, Véronique Nicole Raderson fikambanana URMM ary Rakoto Artsifa Asina. Fotsy daholo izay sy ny conseiller ampandroany sy ny havany sy ny namany sy ny havako sy ny namako pejy vaovao no misokatra ho an'ny tanànana Antananarivo, ny amin'ny fitantanana ny tanànana Antananarivo. Andriamanitra ny tompony fahendreny, tena kinina amin'ny tanteraka manomboka hatreto. Maika amin'ny fanarenana ary hitondra rivo vaovao ny Antananarivo fanadiovana ny tanàna. Telo amin'ireo lisitra kandida mpifaninana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eto Antananarivo renivohitra no avy amin'ny antoko politika, dia Lalo Ravalomanana avy amin'ny TIM, Rajona Andrianjaka avy amin'ny Otrikafo ary ny profesora Rarimanana Ranizy Arnosy avy amin'ny antoko Arima. Ny farana ny ariva teo tamin'ny 10 ora ny fandraisana ny antota taratasy filatsahako vidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Raha ny zava-nisy tetsy amin'ny CER Analamanga tamin'ny ora farany fikatoanan'ny fandraisana ny antota taratasy no nametraka ny filatsahako vidiana ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra.